Miaraba ry hava-malala tafahoany indray amin'izao fotoana manokana izao. Anatanteraka vavaka manokana isika, retintsika mitsotro am-bavaka ny fiainantsika. Ny faniriana sy ny firariana dia izao ho tanterakitsika izay rehetra saina sy nomanina. Kanefa aoka izy ireny dia ho ataontsika ao anatin'ny fanomezam-boninahitra sy fanajana. Vavaka manokana no atao androany mba faniriana, hanana firaisan-kina sy fiaraha-miasa eo amin'izay atao sy ny asa ataontsika. Ny tonom-bavaka dia rahantsika manonona hiarahantsika amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Vavaka isika tompoko. Ray malala ny an-danitra ambony eo, akory ny hafalianay satria nomenao tombotsoa izay mbola afaka hifampitotro am-bavaka amin'izao ora izao. Ankehitriny ny tenako dia mivavaka manokana ho an'ireo izay manomana tetikasa. Ianao Andriamanitra hoe tsinjo ny tetikasan'izy ireny. Kanefa Andriamanitra misy koa ny mangata-bavaka manokana ho amin'ny fahafahana manao ireny zavatra ireny amin'ny alalan'ny firaisan-kina sy ny fankatiavana. Fihavanana ihany koa anivon'ny tokantrano sy ny fianakaviana. Ray masonao, tanterao amin'ireny ankonana sy fianakaviana ireny izany firaisapo sy firaisan-kina izany. Ianao ilay tompon'ny fitiavana, ilay efa niteny manao hoe izany no didy apetraka ao aminay dia ny fankatiavanay no aoka tompo ametraka ao amin'ny fianakaviana tsirairay avy izany fitiavana izany. Tsy anay ny fitiavana fa avy aminao Andriamanitra. Ho voleo ao anatinay raha ampitomboy ao anatin'ny fonay izany, ahatonga ny anaranao tsy voahosihosy noho izahay. Momba ny fianakaviana manokana na ny olona izay mangataka izany firaisan-kina sy fihavanana izany. Momba ao ny fiainany, ny hoaviny, ary aoka ho tehirizinao ho eo aminao izany toe-tsaina izany mba ho amin'izy ireo mandrakariva. Metery ho namany ianao Andriamanitra, ho namany vahoakanao maneran-tany, hivavaka angatahanay satria maty ny solonay Jesosy. Amen.